mianatra eo tongotrao. Aleloia, midy raha ny Jehova ry any an-danitra, midy raha azy any ambony, midy raha azy ry anjely rehetra, midy raha azy ry miaramilany rehetra, midy raha azy ry lanitra ny lanitra ary anareo rano ambony lanitra. Aoka hiderany anaran'i Jehova ireo, fa izy no nandidy dia ahary ireo. Hanomboantsika izao fotoana izao dia andeha ataontsika ny hira 520 jiro mazava. Jiro mazava eo an-dalam-teny, miteninao iray an-danitra, mitarika ny dimy olombely, ho ao an-tany mahafinaritra. Sitrako indrindra ny amak'izany, anaraka ny toroheviny, ampilikioa ny fahazavany, sy anambary zao ny heriny. Fandrika maro no mivelatreny, andalana izay dia avekio, nefa matoky findroreny teny, dia mitsilo ny finoako. Sitrako indrindra ny amak'izany, anaraka ny toroheviny, ampilikioa ny fahazavany, sy anambary zao ny heriny. Sika tompoko ry Andriamanitra masina sy tsara indray an-danitra, mbola velom-pisaorana anay izay tratra izao sabata masinao izao. Mangataka aminao izay Andriamanitra mba hamelanao ny heloka tsirairay avy ary mifanirianay dia ny anatrehanao izao fotoana ny sekoly sabata izao. Amin'ny anaran'i Jesosy ny anonanay sangatahana izay mavaka izany. Amen. Mbola faly miarabantsika rehetra indray izahay tratra ity fotoana sabata masina ity. Ny irarianay dia ny andraisantsika fampahirezana sy fanandramana vaovao amin'ny fianarana ny tenin'Andriamanitra. Koa anoizana izao fotoana izao dia andehantsika eno avy hatrany ny tatitra maneran-tany. Tratran'ny sabato hoy ny feo manakoaka ao anaty maizina, mbola nibonika tsara ho mpandriana ny hita. Mitsangana mazava kely piso-kely koa hoy ny drainy sady nitserika teo ambaravarana. Amin'ny 4 maraina ny andro, miratra tampoka ny masona ny hita, ora fifoazana izao. Rehefa vita ny sakafo maraina dia nikanjony ny akanjo fentina sabata tiany indrindra, avy eo dia nanaova ny kapany, ny kirarony kosa nomeny aneny mba ho atao anaty poketra, dia izay vonona andeha any am-piangonana ny hita izao. Taorina izy no mipetraka, ny rainy ny mpamily. Ny pastora Kamoa no mipetraka teo anilany fa ny reny kosa taorina teo akaikin'ny Anita, miaraka tamin'izy ireo mpianatry ny université misa 5. Efa ho isa-sabata dia hamangy fiangonana vaovao foana ny ray aman-dreny mba hanambarany amin'i Jesosy. Amin'ny 5 maraina, miainga eo amin'ny université Monika Labaty ny fiara, toerana izay ampianaran'ny ray aman-dreny Anita amin'ny misionera azy ireo. Mbola maizimaizina ny lanitra ary mbola vitsy ny fiara mifamezivezy, na izany aza dia mila mitandrina ihany indray eo mpamiliana satria indraindray misy alika matory eo amin'ny lalana na misy andiana ombivavy miampita izay tsy maintsy hijanonana. Ny Anita amin'izany rezitora eo ndoaliky ny reniny, adiny iray sasany eo aty aoriana taitry Anita, nijanona ihany koa ny fiara ary ity ampahany faharoa amin'ny dia ity no ankafiziny indrindra.
miakatra ao anaty sambo kely mandeha motera ny rehetra, fa le ry Anita mijery ny ranomasina manga, manomboka miamazava ny any Antsinanana ary mitranga ingaby masoandro, ampiany tsiotsiotrivotra mikasika ny takolana. Adandray aty aoriana miantsona teo amina nosy iray ny sambo ary dia nifindra sambo hafa indray izy ireo. Nandeha nandritra ny atsasakadiny teo dia tonga tamina nosy iray hafa feno voanio sy ala maitso mavana. Fa le ry Anita manao kapa satria tiany mahaino fotaka mikasika ny tongony rehefa mandeha izy. Adandray latsaka fefany aty aoriana, indro tazana tanàna kely iray izay misy fiangonana Adventista. Anomboka tsy ela ny fianarana soratra masina ary efa feno olona ny fiangonana. Nandray ny Anita sy ireo namany izy ireo, mitsiky fatratra ry dadabe sy ry bebe, fa toy izany koa ry dada sy ry neny, tian'izy rehetra ny mandray vahiny izay fantatra izy ireo fa avy nandeha lavitra vao tonga teo amin'ny tanànany. Bitabitaka ny ankizy kely ary mitangorona manodidina ny Anita. Ny zazavavy kely tsy naharitra fa nikasika ny sandro fotsifotsy ny Anita ary zazalahy kely iray hafa koa nikasika ny volony somary menamena. Ny azy ireo mantsy volo-tsokola ny fihodirana ary mainty ny volony. Tao am-piangonana navoaka indray ny Anita ny kirarony ary nanaovany. Vonona tsara idiran'Andriamanitra izy izao. Tolakandro dia nanaovany Anita indray ny kapany amonjy ny fojiny. Vizana izy kanefa faly. Isa Sabata dia toy izany foana, mandeha lavitra amonjy fiangonana vaovao hafa indray. Fa ny mahafinaritra dia afaka midiran'Andriamanitra Isa Sabata Anita. Tiany izany hoe zanaka misionera izany. Efa 10 taona lasa no nisehon'ny tantara kanefa dia mbola iainan'ireo zanaka misionera hatramin'izao izany hoe mandeha lavitra amonjy fiangonana izany. Jesu malalo chachizao futona mamizao yanaranai antunguchao izai pianachao kuambitenenare Jesu malalo izai ainuchalanao kahirote Itwechapechaka wampunaya kuambitenenare Jesu malalo izahai ainuchalana kahirote nyavyamina itwechapechaka wampunaya irote Yamina itwechapechaka wampunaya. Tonga eo amin'ny fotoanany zaza minonitsika izao amerina lesona. Fa lesona vaovao angeny ataontsika andray izao hoe lesona fahatelo. Fa mialohan'izay dia andelotsika hira dia hivavaka dia amerina lesona. Andao efa mpiarahaba ary amin'ny alalan'ny hira. Efa ao daholo vonona daholo. Ao ary 1, 2, 3.
manaona falitafaona ravo mahitanao manaona ianao manaona tompoko salama tsara daholo ny zazakely a dia raha misy tsy salama dia mirary fahasalamana ho azy a isika andehantsika hivavaka ary aloha e akambana ny tanana aondrika ny loha akipy ny maso misaotranao zay Jesosy malalo fa afaka merina lesona indray amin'ity volana farany ity miara aminay mandrakariva amin'ny anaran'i Jesosy nangatanay vavaka amen. Eny ary amerina ny lesona fahatelo sika zao lohateny lehibe amin'ity lesona fahatelo ity izay ataontsika amin'ity volana farany amin'ny telo volana ity dia hoe vahiny nitondra fahasalamana vahiny nitondra fahasalamana lohateny lesona miara-mamerina ary ilay zazakely zanaky Sara averina hoe ilay zazakely zanaky Sara tsy anjery mifankatiava ianareo averina ihany isa roatelo mifankatiava ianareo dray andro rakizy dia nalahelo be mihitsiny i Sara nitomany izy za nataony fa nalahelo izy fa naninaka izy rakizy tsy nanana zazakely izy tsy nanana zazakely ohatranareo izy dia nitomany dia raisiny Abrahama ny tanany dia hozy izy Abrahama hoe Sara mangina aza mitomany fa manana zavatra tenenanao aza malahelo tsony fa tiako anao tiako ianao dia faly be mihitsy ry Sara rakizy naheno an'izany dia hozy indray Sara hoe eny fantatro fa tianao fa mba te hanana zazakely fa efa ela be nge za tsy mba nanana zazakely nefa ny azo efa antitra be ratsy tarehy be dia tsy hanana zazakely tsony ve za dia hoy Abrahama hoe za koa ne mba maniry hanana zazakely fa efa nitenenin'Andriamanitra fa omeny zazakely hontsika dia mila mahandro Sara na efa antitra aza dia teo rakizy dia velo mpanantenana indray Sara dia nitsika izy satria nananteny izy fa mety mbola azo zazakely ndray androany rakizy falifaly be dada sy neny satria manana zazakely ohatranareo reo dia mba maniry koa tsika hanana ny Sara zazakely indray androany andeha averintsika ary ilay lohateny lesona fahatelo ilay zazakely zanaky Sara tsy anjery mifankatiava ianareo zay indray ny lesika androany zany tohizantsika indray amin'ny heriny fa andehantsika hifanao velomandao irary isa roa telo tia mifanao veloma tia mifanao veloma amanaraka indray veloma tompoko dia vavaka tsika ary amarana fotoana misaotranao zay Jesosy fa nomenao lesona mba hifankaty ao anatin'ny fianakaviananay ampio izahay mba hivavaka ihany koa ho any namanay misaotra Jesosy malalo amen amin'ny herindray zany tohizana lesitsika veloma dia mbola endry tsara fa mbola hiaino lesony zoky dia mbola hiaino lesona koa dada sy neny veloma tompoko faly miarahaba ny zazaboty rehetra sy ny zaza minolo amin'izao sabata fitsarana izao dia araka hiaino famintinana ny lesona indray sika rakizy ny anarana tamin'ny herinandro nandritra ny herinandro iny sika dia nianatra ny tantaran'ny Abrahama hatrany andao aloha hiaraka hivavaka akambana ny tanana dia ahondrika ny loha dia akipy ny maso hiara hivavaka sika Jesosy zokinay eo misaotra anao izay efa feno fitahiana indray ny fiainanay nandritra ny enemana dia omenao anjara fitahiana vaovao koa izay mba afaka hitsahatra amin'izao sabata fitsarana izao tahio ny ankizy ny mpiaino rehetra
mba samy akatoanao. Meo anay fifantohana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ireo alitaran'i Abrahama ny tantara izay nianarantsika nandritra ny herinandro rakizy ny tsenjery ao amin'ny Salamo 112. Efa haitsika daholo andao tonga dia hiaraka meriny manisa telo foana isika dia amin'izay mahay manisa ny sazaboto. 1, 2, 3 manompo an'i Jehova amin'ny fifaliana. Bravo! Rehefa natsoin'Andriamanitra niala tany Oria Abrahama sy Sara sy Lota sy ireo mpanompony marobe niaraka tamin'ny biby fiompiny. Nandeha zareo satria makatoy Abrahama dia nandeha izy rakizy. Rehefa nandeha tany an-dalana izy nandeha tongotra foana nge zany dia i Sara reto indraindray mitaingina rameva izy. Hainareo moa zany rameva? Ohatran'ny soavaly ihany izy fa misy trafony be eo amin'ny lamosiny. Avo be zany ny eo amin'ny lamosiny le izy. Dia nitaingina n'iny rameva iny i Sara indraindray. Dia indraindray koa izy mandeha tongotra. Lavitra be ny lalana reraka. Ny mpiandrondrony zareo kosa mihazakazaka makany aloka. Mihazakazaka ny erinaka. Mivezivezy be manenjika ny ondry, ny osy, ny biby fiompy satria betsaka nge biby fiompiny dia miparitaka ry zareo. Zany nataony zareo rakizy rehefa nandeha teny an-dalana. Dia rehefa mandalo tanàna izy na misy olona mifanena amin'ny zareo dia gaga be mihitsy ny olona. Hoay iza koa reto olona hafahafa reto? Hoay za reto olona reto? Dia manontany an'i Abrahama ny olona. Dia mamaly azy ireo i Abrahama hoe za i Abrahama no anarako. Reto ny fianakaviako reto. Dia manompo an'Andriamanitra zahay. Andriamanitra marina sy tena izy any an-danitra any izy. Dia niresaka tamiko izy indray andro zay hoe mandeha any ianao makany amin'ny tany izay omeko anao. Mialay eto Oria. Dia lasa nandeha zahay satria izay makatoa an'io Andriamanitra tena izy io. Hay ve ozy ny olona mba tantara ho anay mihitsy ahoana tsara hoe zany Andriamanitra ao zany. Dia sasany indray nanao hoe anaraka anareo koa izay ry Abrahama. Dia nanaraka an'ry Abrahama ny sasany. Dia nandeha zareo. Noho ny farany tonga tany efa hiampita ho any amin'ny tany Kanana ry zareo rakizy. Dia mipetraka tao Sekema ny toerana nijanonany zareo dia misy hazo afaka atao alokaloka eo amin'ny toerana io Hokano anaran'ilay hazo. Dia teo ry zareo aloha nijanona. Teo ry zareo nijanona. Dia rehefa hitan'i Abrahama hoe hoay manompo sampy reto olona ato Kanana reto. Tsy tena mivavaka amin'Andriamanitra tena izy nge zany i sampy zany. Tsy mivavaka amin'Andriamanitra tena izy zany fa Andriamanitra hafa ny vavahany. Fa i Abrahama sy ry Sara niaraka tamin'ny Lota sy ireo mpanompo sy ny olona rehetra niaraka aminy. Tsy mba nanao an'izany rakizy. Tsy nivavaka tamin'izany Andriamanitra tsy izany izy. Ny zavatra nataony nanangana alitara. Dia naka zanak'ondry atao fanatitra. Dia nivavaka ry zareo rakizy. Fanatitra ho an'Andriamanitra tena izy io any an-danitra no mipetraka ny Andriamanitra ivavahany i Abrahama. Dia nivavaka ry zareo. Dia rehefa avy eo lasa ry zareo nanohy ny diany. Dia isaky ny avy mandalo ny toerana anankiray izy dia mijanona mitoby eo na mipetraka eo dia manangana alitara foana izy ho fisaorana an'Andriamanitra. Dia rehefa tonga ny olona manompo sampy ilay tsy mivavaka amin'Andriamanitra tena izy dia fantany hoe nandalo teto ry Abrahama dia nanao fanompoam-pivavahana teto izy. Izay ny fahafantaran'ny olona azy. Sika koa nge rakizy nasaina nanangana alitara fiangonana. Dia mivavaka any am-piangonana sika amin'ny andro sabata. Dia mamela marika tsara ohatran'ny nataon'i Abrahama. Nasain'Andriamanitra mifanompo amin'ny fifaliana sika. Dia manompo an'Andriamanitra am-pifaliana ihany koa. Zany ohatran'izao fitsarantsika amin'ny andro sabata zao
manompo an'Andriamanitra niteran'Andriamanitra amin'ny fifaliana. Andao aloha hiaraka hivavaka indray saotra an'Andriamanitra dia akambana ny tanana, ahondrika ny loha dia akipy ny maso. Hiara hivavaka isika misaotra anao izay Andriamanitra fa nomenao lesona nafinaritra be momba ny tantaran'i Abrahama. Taio izahay ankizy, taio dada sy neny zoky, taio zaza minono rehetra mba ho tia manompo anao any amin'ny tempolonao tahaka ny nataon'i Abrahama mianakavy. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana mivavaka. Amen. Dia ny farana indray ny fiarahantsika dia amin'ny herindray. Veloma daholo. Kokoa daholo ianareo rankizy namako rehetra, faly indrindra ny tenako tratra ity sabata mahafinaritra ity indray isika hiaraka amin'ny herinetiny lohahevitra 10 izay manao hoe ilay mpaminany nandositra. Ahoana tsara hoe ilay mpaminany nandositra. Ny andalan-teny fitadidy dia ny rahantsika nahita tao amin'ny Salamo 7:9. Salamo 7:9 andeha rahantsika mamerina ny anao ny sitraponao Andriamanitra no sitrako. Andeha ho averina tsara mihitsy ny anao ny sitraponao Andriamanitra no sitrako. Ya, ny tantaran'ilay mpaminany nandositra moa izany rankizy ny tantara izay ny anarantsika nandritry ny herinandro. Iza ilay mpaminany nandositra? Izay indrindra i Jona. Fa nahoana ary Jona no nandositra iza ny mahafantatra nahoana Jona no nandositra? Nandositra tokoa rankizy i Jona satria dia nisy iraka izay nampanaovin'Andriamanitra azy dia ho aiza andeha ho any Ninive. Any Ninive nefa dia tanàna izay tena nahatsiravina ny Jona mihitsy. Tsy tiany satria hoe ratsy toetra hono ny olany sy ny sisa dia tsy te ho any mihitsy i Jona. Ka dia inona ny vahaolana hitan'ny Jona natao? Andeha handositra ny iraka izay nampanaovin'Andriamanitra azy. Ka dia lasa nakany Tarsisy rankizy izy i Jona. Rehefa nandeha tany Tarsisy izy dia naka sambo dia teny ambonin'ny sambo izy dia naninona? Nandefa tafio-drivotra mahery Andriamanitra. Rehefa nandefa tafio-drivotra mahery Andriamanitra dia sahirana ny tatsambo, sahirana ny olona rehetra na ny laona ny tiloza izay nahatsiravina ity. Ka rehefa nanontaniana moa Jona dia niaika izy noho ny nataony no nahatonga izao loza izao. Ny zavatra izay ataontsika tokoa rankizy dia tsaroa fa misy fiantraikany mandrakariva amin'ireo izay rehetra fanerasera amintsika, manodidina antsika, manao tsara itsika dia tadio fa manohy zavatra tsara sy mahafinaritra angereo miaraka amintsika ireo raha manao ratsy koa tsika dia torak'izay ihany koa misy ratsy izany lasa mety fany amin'izy ireny. Ka sitrak'Andriamanitra nefa dia izao izaho sy ianao ange dia izara ny tsara indrindra amin'ireo namantsika. Ka raha nandositra i Jona ankehitriny dia ho hitantsika amin'ny manaraka. Asaina ianao anaraka ny lohahevitrintsika fa izao ny asan'ny fomba manokan'Andriamanitra. Ka nahatonga ny Jona nanapa-kevitra arak'ilay andalan-teny nataontsika an-tseky teo hoe ny anao ny sitraponao Andriamanitra no sitrako. Ka dia izao hoe tsika tsirairay avy anie dia hisafidy ny anao ny sitrapon'Andriamanitra tokoa rankizy eo amin'ny fiainantsika. Dia ho zaza mahafinaritra be daholo ho mpizara soa sy mahafinaritra ho any manodidina antsika. Dia izay indray ary ny fiarahantsika androany mirary sabata feno fitahiana ho anao sy ho an'ny ankonanao. Veloma daholo ho amin'ny manaraka indray. Miarabantsika tanora zandry indray ary. Hiaraka indray isika amerina ny lesona 10. Andeha hiaraka ataontsika ary ny lohateny sy ny tsianjery. Alefa ary ilay fiomanana. Samy mifanompo araka ny fanomezam-pahasoavana izay noraisinareo dia tahaka ny mpitandrina tsara ny fahasoavana maro samihafa izay an'Andriamanitra. Foy ihany ilay izy, aizara misy azy. Petera voalohany 4:10. Ndeha ho fitentsika indray ary ny zavatra voarahintsika nandritry ny herinandro. Niatrika ny fiomanana ny Paska, Jesosy sy ny mpianany tamin'izay fotoana izay. Ary izay Paska izay ilay fiaraha-misakafo farany
niarahan'izy ireo tamin'izany. Nazavainantsika tao anatin'ny lesona ny Paska fa fahatsiarovana ny nanavotan'Andriamanitra ny zanak'Israely avy tany Egipta izy io. Ary ny tao aorianan'ny Paska dia nisy ny finanana ny mofo tsy misy masirasira dia mitovy amin'izay ihany. Ary manampy an'izy ireo zany ahafantatra mandrakariva fa tanana mahery no namonjeny Jehovah azy ary tokony hankasitraka an'izany izy ireo. Hitantsika ary fa fohy ny fotoana ahafahan'izy ireo nanomana izany. Rehefa nandeha izy ireo teny an-dalana dia nanontany ny mpianany hoe aiza re Jesosy no anatanterahantsika ny Paska? Satria tiany Jesosy hanompo ampitiavana sy ampilaminana ireto mpianatra ireto ho an'ny tsaratsara kokoa dia nampiasa ny fanomezam-pahasoavana izy. Voalohany indrindra dia nandefa ny Petera sy Jaona izy mba hialoha hikarakara satria anisan'ny olona mahay miresaka izy ireo ary mahay mandamina. Dia nirahan Jesosy izy. Kanefa izao mila manaraka ny toromarika rehetra izay nampanaovin Jesosy. Jesosy tokoa mantsy ry tanora namako dia efa nahafantatra sahady ny zavatra iseho atsoatsy. Fotoana vitsivitsy tao aorianan'izao fotoana ny fampiresahana izao efa fantatra Jesosy izany. Fantany fa isy zavatsarotra ho lalovany ary ho tavela ireto mpianatra ireto dia nampianarin Jesosy hampiasa ny fanomezam-pahasoavana izy. Anatanteraka ireo sitrapony. Rehefa notanterahan'i Petera sy Jaona atsakany sy andavany ny toromarika rehetra izay namen'i Jesosy dia vita tsara sy voahomana tsara izany sakafo ny Paska farany izay iarahan'i Jesosy tamin'ireto mpianatra ireto. Dia toy izany koa ny amintsika izao. Tahaka ny nanirahan'i Jesosy an'ireo mpianany ny aloha lalana azy amin'ny zavatra izay natao dia maniraka antsika ihany koa izy. Ho avy ny fotoana izay hiavian'i Jesosy Kristy fandroana, maniraka antsika izy. Maro ny zavatra tiany ataontsika, ny fanompoana ny hafa, ny fizarana ny fitiavany. Tiany Jesosy ho ataontsika avokoa izany. Kanefa izao, raha tiantsika ny anatanteraka ilay izy atsakany sy andavany dia mila manaraka ny toromarika isika. Mampiasa ny fanomezam-pahasoavana ny fanahy izay omeny antsika. Ampitomboina ny talenta mba hoentina hanompoana azy sy hanatanterahana ny sitrapony. Ary ao anatin'izay dia manompo ny hafa ihany koa mba hanomanana an'izy ireo. Ary izay indrindra ny hafatra nampitaina tamintsika dia hoe ny fanompoantsika tsara indrindra izay ataontsika ao an'Andriamanitra izany dia fampiasantsika ireo fanomezam-pahasoavana izay nomeny antsika. Nanampy antsika ary izany iny lesona fahafolo iny nanampy antsika hahafantatra fa amin'ny fomba tsara indrindra izay ampiasantsika ny fanomezam-pahasoavana izany dia manompo azy isika sy manompo ny hafa ihany koa. Manampy antsika hanapa-kevitra ihany koa mba hampiasa tsara n'izany fanomezam-pahasoavana izany. Mba tsy hoentina ho amin'ny fitiavan-tena sy ny fanandratana ny tena, ny talenta sy ny fanomezana izay omen'Andriamanitra, fa hanampitsika ny hafa sy hanompoantsika azy. Izay ny amin'iny lesona iny. Mino fa nandray fanapa-kevitra indray isika. Dia ny hanompo an'Andriamanitra amin'ny fontsika manontolo, hanompo ny hafa amin'ny fontsika manontolo amin'ireo fanomezam-pahasoavana izay nomen'Andriamanitra antsika. Izay indray ary fa dia mirary soa mandra-piaona. Amin'ny fifaliana indray no hiara-panany tanora mantoanto rehetra nahatratra izao sabata izao izay amerenantsika ny lesona ny anarana nandritry ny herinandro dia ny lesona fahafolo izay mitondra ny lohateny hoe manova ny toe-tsaina tia mitsikera. Ny tsenjery dia izay hitantsika tao amin'ny Salamo 5:7 raha antsika mamerina izany. Sambatra izay mitandrina ny mety ka manao ny marina mandrakariva. Sambatra izay mitandrina ny mety ka manao ny marina mandrakariva. Izay tsenjery izay dia efa mamitina sahady izay hitantsika nandritra ny lesona. Ny fitsikerana
dia misy karazany roa, misy fitsikirana izay mitarika ny hafa hisondrotra ary misy ny fitsikirana izay manimba ka mitarika ny hafa hidina mandrakariva. Fa ankoatran'ilay fitsikirana dia ny mifanohitra aminy dia ny hoe fankasitrahana. Ny tanora mantoanto rehetra dia tokony hitandrina eo amin'ny zavatra teneniny, eo amin'ny zavatra ataony. Nahitsika tao anaty lesona tao nisy tantarana mpampianatra iray nanao fanandramana tamin'ny mpianatra izy ka nizara ruban ho an'ny mpianatra ary teny tamin'ny mpianatra mba hizara izany amin'ireo izay olona tiany ho ankasitrahana. Dia hitantsika fa namonjy zazalahy iray izay efa teo am-bavahoana ho amin'ny famonotena izany fankasitrahana teny mamy izay natao izany. Isika ihany koa dia irariana mba hizara teny fankasitrahana mandrakariva mba ho izany hatrany no hivoaka ny vavantsika fa tsy teny mandratra na fitsikirana manimba ny hafa. Misy tantara angano anankiray ihany koa izay azontsika hisintomana lesona. Tantarana sahona maromaro izy ireto nandeha tany anaty ala tany ary rehefa nandeha izy ireo dia latsaka tany anaty lavaka ny anankiroa tamin'ireto sahona ireto. Dia ny hafa rehetra izany nitazana avy eny ambony dia naporisika tamin'ny voalohany hoe misaoty dia niezaka ireto sahona roa kely tato anatiny. Dia rehefa fahareraka ny farany rehefa nisaoty dia reraka ihany. Dia ny teny ambony hoe mijanona amin'izay fa aleo nareo miandry fahafatesanao fa reraka fotsiny. Dia nisaoty tokoa ilay anankiray ary nianjera dia maty. Fa ny anankiray kosa niezaka nisaoty hatrany ary tafavoaka tao anatin'ilay lavaka izy ny farany. Rehefa tafavoaka izy dia nanontany reto namany hoe izay ngefa naporisika anao hoe mijanona fa aminenao mbola nisaoty ihany. Dia tsapa tamin'izay fa kay marenina ilay sahona kely ary ny fiheverany dia naporisika azy mba hisaoty hatrany ireto namany teny ambony. Azontsika hisintomana lesona izay tantara kely izay na dia angano aza dia izao hoe ilaina indraindray ny manampy-tsofina amin'ny fanakiviana sy ny fitsikirana ataon'ny hafa fa ilaina mandrakariva ny mibanjina ny tanjona ary manatratra hatrany ny tanjona izay napetraka eo amin'ny fiainana. Tiany Jesosy tsika tsirairay avy ireto ary nanolorany tenany mba hamonjena antsika. Dia isika tsirairay avy izany dia nomena andraikitra ihany koa mba hizara fitiavana mba hitaona ny hafa ho voavonjy alalan'i Jesosy ka amin'ny alalan'ny fihetsikitsika, amin'ny alalan'ny teny ataontsika dia ahita an'i Jesosy eo amin'ny fiainantsika ireo rehetra izay mifampikasoka amintsika. Tadidio fa ny teny atao dia na manondratra na manimba ary ny teny dia misy akony lehibe eo amin'ny hafa ka mety mamono ihany koa izany teny izany, tsy mamono eo fa mamono miandalana izany ka ilaina indrindra ny mitandrina an'izany. Dia olona hitsenjery hoe sambatra izay mitandrina ny mety ka manao ny marina mandrakariva. Ny rariako ny tanora mantoanto rehetra dia mba hitandrina ny mety izay heverinao fa mety atao fa hanana fahasambarana ianao eo amin'ny fanaovana an'izany. Dia mirary soa indrindra re ho amin'ny fiarah-mianatra manaraka indray. Veloma faletrany miaraka amintsika zatovo namana izay miara-mianatra ny ten'Andriamanitra eto amin'ny radio Azis. Ary dia faly miarabantsika rehetra ihany koa tsy hankanavaka izay miaino izao onjam-peo izao ary koa manaraka amin'ny lalan'ny fahitalavitra. Manasa antsika akatoerana satria isy fampiarana lehibe indray ho raisintsika amin'ity marina ity ao anatin'izao fandiniana ny ten'Andriamanitra izao. Zay mantsy no anisan'ny zavatra anankiray tena takiana rehefa mianatra ny ten'Andriamanitra dia ny ampiaranao an'izany, ny anaovanao fanandramana ny amin'izany, ny anaovanao fiaingana vaovao ny amin'izany. Fa raha vao tsy zay le izy dia lasa fahalalana fotsiny. Ka maniry mba tsy ho fahalalana fotsiny ny fianarantsika ny ten'Andriamanitra fa mba lasa hitondra fiovana eo amin'ny fiainantsika. Manana lohahevitra sy lohateny anankiray ny taridalantsika tamin'ny herinandro iny ao fitiantsika amin'izao maraina izao dia ilay manao hoe zahay sy ry zareo. Izahay sy ry zareo. Efa nampitaina tamintsika hatrany hatrany fa ny lohateny dia efa misy lesona tokony ho trandrahantsika sady ho an'ireo izay manana taridalina moa dia misy sary mihitsy
misy sarina olona samihafa manao fitafiana samihafa ohatranyireny hoe mpanao fanatanjahantena ifanandrina ireny hafa ny lokon'le anankiray de hafa ny lokony anankiray samihafa mihitsy zahay sy ry zareo inona reny tian'zany lohaten'zany horesahany eto zany de mahita sika hoe ohatrany hoe miavaka avy hatrany zahay sy ry zareo zany hoe ry zareo hafa izahay hafa amin'ny lafiny anankiray de tena ilainy zany satria ny zanak'Andriamanitra de tokony hiavaka amin'ny lafiny anankiray kosa nefa de tsy tsara mihitsy le hoe te hiavaka zavatra samihafa zany te hiavaka tsotra zao amin'ny maha zanak'Andriamanitra atsika de tokony hita sotritra zany hoe zanak'Andriamanitra isika fa tsy tsara kosa ny hoe te hiavaka satria nahoana andevaka itsika ny asan'ny apôstôly toko 10 ny 9 sy 11 de toy izao voalaza asan'ny apôstôly toko 10 9 sy 11 koa nahoany ianareo no makafanan'Andriamanitra amin'ny fametranareo zioga amin'ny vozon'ny mpianatra izay tsy zakan'ny razantsika na isika hoentina fa mino isika fa ny fahasoavan' Jesosy Tompo no amonjenantsika de tahaka ny azy ihany koa zay zany lay fanontaniana mipetraka tokony hovaliana nahoantsika no makafanan'Andriamanitra ny hoe makafanan'Andriamanitra eto a de ity mametraka zioga amin'ny vozon'ny mpianatra zany hoe misy zioga ampitondraina an'le olona nefa lay olona tsy mahazaka an'izany na de ny teo aloha aza sy ny tany aoriana aza tsy mahazaka an'le zioga kanefa de terena le olona hitondra an'lay zioga inona moa lay zioga tiana resahany eto ny zioga tiana resahany eto de izao rehefa mijery ny tantara isika de anisan'zany ny famorana de nisan'ny lalàn'ny Mosesy izy io mba hampiavaka ny zanak'Andriamanitra taloha raha tsy forahana araka ny fanaon'ny Mosesy ny olona de tsy azo vonjena de am'izao vanim-potoana izao sy tamin'ny vanim-potoana ny apôstôly de efa tsy zantsony fa isika de vonjena noho ny fahasoavan'Andriamanitra kanefa de mbola misy mitazona ihany hoe anka tsy maintsy forana zany hoe atao didipotra zay vovovonjy ny baiboly nefa de milaza fa noho ny fahasoavana ny amonjenantsika de zay le zioga terena le olona tsy maintsy atao didipotra ianareo tsy maintsy forana ianareo raha tianareo no vonjena sarotra amin'ny olona nge zany rehefa jerena ny famorana de zao ny ankizy kely no ny forana eto nefa de hoe ny olona rehetra de tsy maintsy forana raha teo vonjena sarotra be zany satria matoa ny kely no forana de zay mihitsy no mety satria na de nioditra aza eo am'le famorana de malefaka azo atao zany fa raha olon-dehibe no forana tompoko de olana be zany ary tsy ankina ny famonjena izany fa ny famonjenantsika de noho ny fahasoavana ihany zay zany anisan'ny santonana anankiray eo koa nefa ny mety hoe am'izao vanim-potoana misy antsika zao ny fivavahana kristianina ny resaka teny tsy fantatra hoe isika raha vao tsy miteny amin'ny teny tsy fantatra de tsy izy de miezaka le olona mba hiteny amin'ny teny tsy fantatra nefa tsy zany mihitsy lazain'ny baiboly ny baiboly de reto zavatra anankitelo reto no tsy maintsy andraisana azy na ara-panoarana na ara-paminaniana na ara-baky teny tsy voatery ara-baky teny zany izy fa mety ara-panoarana mety ara-paminaniana de zay no andraisantsika azy ao amin'ny baiboly de misy mitantara ihany koa ny mahakasika amin'ny fanasan-tanana hoe tsy mety raha ohatra ka tsy manasa-tanana isika fa very am'izany tsika maloto am'izany tsika kanefa rehefa tena nona ve enao de tsy afaka isakafo mihitsy satria tsisy rano indrindra zao fahasarotan'ny rano zao de tsy maintsy mihinana ianao na de mety hoe tsy ny sasa-tanana aza sy ny sisa zany rehetrarehetra zany lay antsoina hoe zioga keto mpamaranina de zao ny ahafantarana fa avy amin'Andriamanitra ny zavatra anankiray de tsy antery satria io Andriamanitra io tsy manery raha vao misy hoe tsy maintsy de tsy avy amin'Andriamanitra zany fa amin'Andriamanitra de safidy ary ny fahasoavan'Andriamanitra no amonjenantsika eto mpamaranina de zao ary zahay sy zareo aza terenao anaraka ny hevitrao ny hafa aza terenao anaraka ny
fandresen-dahatra ao ny hafa fa tadidio ny fahasoavan'andriamanitra no amin'izay na ny olona rehetra amin'ny ankapobeny dia toy izay ny fampitinantsika indray ny loha hevitra maniry mba ho azontsika izany zavatra andresahana izany ary anaovantsika fanandramana mandra-pesaka ary fifaliana mandrakariva no iarabanantsika tsirairay avy finahitratra ity sabata ity mirary hoe sabata fifaliana izy ity sabata atsapahantsika fahasambarana amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra tonga amin'ny loha hevitra faharoa folo sahady isika ry tanora zokiny ny loha hevitra faharoa folo moa izay niarahantsika nianatra tanatin'ny herinandro dia ilay manao hoe nanokatra lalana namaky ny hevitra lampo Jesosy nanokatra lalana namaky ny hevitra lampo Jesosy lesona anankiray izay nahitantsika ny tena anisan'ny heriny izany finoantsika izany satria Jesosy tokoa namaky
efitra lamba ary misy lesona manokana izay nyraisintsika moa tao anatin'izany ny bokyny hebreo toko 5 sy ny toko 10 moa no mbola nodinitsika ihany tao anatin'ity lesona 10 ity dia ny safidy andiny indray isika natao tsy anjery dia mino fa naka andiny anankiray hafa indray zasy ianao ao anatin'ny hebreo toko 5 sy toko 10 mba ho atao tsy anjery dia andao aloha ary averiny satria zao tokoa ngeny fotoana natao hamerenana azy miaraka ndao samy anao ny azy hoe zay eny ary loha hevitra 10 nanokatra lalana namaky ny efitra lamba Jesosy rehefa nianatra isika dia niverina kely tamin'ny tantara izay nisy fa rehefa niverina avy tany an-tendrombohitra Oliva mpianatra tamin'ilay fotoana izay niakaran'i Jesosy ho any an-danitra zany hoe tao aoriana kely ny niakaran'i Jesosy tany an-danitra iny dia tena feno fifaliana ny fon'izy ireo ary nahatsapa fandresena izy ireo raha tamin'ny fotoana nanenjehana an'i Jesosy sy ny samborana an'i Jesosy izy ireo feno tahotra ary nipatitaka tamin'ity fotoana ity izy ireo dia feno fifaliana ary nahatsapa fandresena ary izay ihany koa mba irian'Andriamanitra mba ho tsapaka sy ho tsapanao eo amin'ny fiandrasana ny fiavian'i Kristy satria ny fanantenana sy ny finoana izay nananan'ny mpianatra tamin'izany no nampitaina amiko sy aminao ihany koa ka tokony ananantsika sy iainantsika isan'andro mba ahafahantsika mitoetra amin'ny fanantenana ny fiavian'i Kristy fanondroany indray ny tao apo sy tao an-tsain'ireo mpianatra izay nahatsapa fifaliana sy fandresena tamin'izany moa dia hoe satria niakatra eo amin'ny toeram-pahefana azon'ny fean'izao tontolo izao ilay tompo sady sakaizan'izy ireo dia tsy iza fa Jesosy ary izy dia nanasa azy ireo mba hanantona an'Andriamanitra amin'ny anarany ka hatoko tanteraka fahamaly ny vavaka ataon'izy ireo tokoa Andriamanitra satria amin'ny alalany dia izany fanantenana sy finoana izany koa no zaraina amiko sy aminao ka rehefa niara-nianatra isika dia tokony hotanantsika sy iainantsika isan'andro fa Andriamanitra miantso antsika hanatona azy amin'ny alalan'i Kristy dia manome toky fahamaly izay rehetra angatahantsika amin'ny alalan'ny vavaka amin'ny alalan'i Kristy ny mpianatra na dia hoe mbola teto amin'izao tontolo izao ary izy ireo tamin'izay fotoan'izay ary na dia namely azy ireo ary nitafiky ny ratsy dia nahery ny fanantenan'izy ireo araka izany resantsika izany satria fantany fa hanomana fitoerana ho azy ireo ngeny nandehanan'i Jesosy niakatra ho any an-danitra fantany fa Jesosy no tompo ny famonjena azy ireo ary efa nanokatra lalana makany an-danitra ho azy ireo amin'ny alalan'ny rano izy dia ho azy ho anao koa fantatritsika tsara fa Jesosy nanokatra lalana namaky ny efitra lamba ho azy ho anao manomana toerana andehanantsika any amin'ny fiainana mandrakizay ka na manahoana ny ady mety atrehantsika ety dia andeha izany fanantenana izany no avela hipololotra ao am-po avela tsy hiala eo amin'ny fijerintsika fa ombadika izao rehetra izao Kristy sy ny fiainana mandrakizay efa nanokatra lalana ho any amin'ny mandrakizay ho azy ho anao mitana toerana lehibe moa eo amin'ny fampianaran'ny boky ny Hebreo momba an'Andriamanitra ny akaran'ny Kristy ho any an-danitra ary izay indrindra no rahantsika nandinika azy nandritry ny herinandro zava-dehibe tena hoe iankinany ary manamarika ny fiorenan'ny fanekena vaovao mihitsy ny akaran'i Jesosy any an-danitra satria izay ny mahatonga antsika ho afaka anatona an'Andriamanitra amin'ny mpahasahina araka izay efa nianarantsika amin'ny alalan'ny finoana ary tombontsoantsika ankehitriny mihitsy ny iantsonantsika mihitsy ny anatona an'Andriamanitra ampitokina amin'ny alalan'i Jesosy sy amin'ny alalan'ny fahamendrehan'ny fahamarinana satria efa manome antoka antsika Andriamanitra dia andeha iainana andeha ampiarina dia andeha sitrahana izany fitahiana izany fampanantenana efa ataon'Andriamanitra amintsika izany satria zao angeny resahany lesona tamiko sy taminao tanatin'ny herinenandro iny raha ohatra ka tsy ahevitsika tsara hoe tsy vitan'ny tanteraka ao amin'i Jesosy anie ny fikasan'Andriamanitra fa ao amintsika koa efa hitantsika nefa ny tanterahan'i Jesosy ny tandindona nasehon'ireo fivahinianana masina izay natao indroa isa-taona dia ny Pasika sy ny Pentekoste ary araka amin'izay resahan'ny boky ny Hebreo moa amiko sy aminao ny boky ny Apokalipsy ihany koa dia miresaka an'izany fa tandindona seho ny andro firavoravoana izay fitoerana amin'ny trano ratsakazo na hoe fetin'ny tabernakely izay mbola iainantsika rehefa any an-danitra any dia nefany efa iarahantsika mankalaza amin'ny Kristy satria ny finoantsika sy ny fanantenantsika dia dian'izao isika no efa manofinofy ka hivonina ho amin'izany fiarahantsika amin'ny Kristy any amin'ny fiainana mandrakizay izany marina fa tsy hanorina trano ratsakazo na trano lay intsony isika fa ny trano lain'Andriamanitra no hidina avy any an-danitra fa izao hoe ny fisaintsainantsika an'ilay izy dia ampiorina ny finoantsika fa hiara iaina amin'Andriamanitra hiara-monina aminy mandrakizay isika dia hita mitavana isika satria Kristy efa nanokatra lalana
namaky ny hevitra lamba ho azy hoanao. Andeha ekeny isan'andro Kristy anjaka eo amin'ny fiainantsika dia hitoetra ao aminy isika, hitombo ao aminy isika, tsy salasala fahino ary anatona an'Andriamanitra amin'ny lalany dia ahazo izay rehetra angatahantsika aminy. Andriamanitra ny ho aminao sy ny ankonanao mandrakariva, mirary sabata ahitanao ny tavan'Andriamanitra ho anao ary mametraka ny mandram-piona samy isika tahin'Andriamanitra. Ry rahalasana bavy malala ankehitriny isika dia tonga eo amin'ny fotoana izay rahantsika rehetra mamerina ny lesona Sekoly Sabata. Nandritra n'izay herinandro izay eo amin'ny lesona 10 isika ho an'ny kilasiny lehibe amin'ny lesona Sekoly Sabata izay natokana ho an'ny fiangonana Adventista mitandriny ny andro 17. Tombotsoa antsika ny miaraka mamerina ny lesona ao anatin'izao telo volana voalohany izao fizarana 10. Ny lesona moa nandritra n'ity telo volana ity dia mitondra ny lohateny lehibe manao hoe ny afatra ny boky ny Hebreo ho an'izao andro farany izao. Misy afatra manokana izay ianarantsika isan-kerinandro ary nandritra n'izay herinandro lasa izay isika dia niaraka namerina ny lesona 10 ka tombotsoa antsika ankehitriny ny manatanteraka ny fampitinana sy ny fiarahana mamerina indray ireo teboka lehibe izay tokony ho fantatra ao anatin'izany lesona izany. Kanefa mialohan'izay dia asaiko ianao mba hiaraka nondrika ny lohanao amiko fa hivavaka isika ankehitriny. Andriamanitra rainay ny teninao no averinay eto ankehitriny lesona Sekoly Sabata izay nianarana nandritry ny herinandro. Ianao no hiteny aminay tsiraray avy ampianatra anay ary mba ho azonay ny afatra izay tianao ampitaina aminay ary dia mba ho fiainana ao anay izany iomananay amin'ilay fionana aminao ary andovanay ny fiainana mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ny lesona 10 no niarahantsika nianatra nandritry ny herinandro araka ny efa nambarako teo izay averintsika ankehitriny mitondra ny lohateny hoe nanokatra lalana namaky ny hevitra lamba i Jesosy. Zava-dehibe telo no hitantsika ao anatin'izay lohateny izay. Eo no hoe lalana izay nisokafana, fa ankoatran'izay dia mahita ihany koa isika ny amin'ny antsoina hoe hevitra lamba. Inona izy ity? Ary mazava loatra i Jesosy izay voaresaka ary izy no ivon'izao lesona izay rahantsika mamerina izao. Ny toko sy andininy fototra ho an'ny lesona nandritry ny herinandro na ilay atao hoe andininy izay natao fitsenjena dia ny Hebreo toko 7 ka andininy 420. Fa Kristy tsy mba niditra tao amin'izay fitoerana masina natao tanana izay tandindo ny tena fitoerana masina fa ho any an-danitra tokoa mba hiseho anatrehan'Andriamanitra ankehitriny ho antsika. Inona ny zava-dehibe tokony hotsopiana ao anatin'ity lesona ity? Voalohany indrindra dia ny fiainan'i Jesosy Kristy teto an-tany fony izy tonga teto an-tany dia fatanterahany tandindo ny fiainana izay niainan'ny Hebreo tao anatin'ny fotoana ny fitoerana masina sy ny endrim-pivavahana rehetra izay mifandray tamin'izany mba ho fanehoana ny Kristy sy ny fiainana mandrakizay izay atolony. Ary rariny isika raha miaraka mamerina sy mianatra an'izay lesona izay. Ny antony dia amin'ny alalan'ny asa izay nataon'i Jesosy nanomboka teo amin'ny hafatesany tamin'ny fitsanganany ny zavatra izay ataony antsika ankehitriny ao amin'ny efitra masina indrindra ny an-danitra dia misy fiantraikany eo amin'ny fiainantsika ary ataoko hoe izay rehetrarehetra izay no manatanteraka an'ireo tandindona izay voarakitra tao anatin'ny fitoerana masina izay teto an-tany izay tanterahany any an-danitra ankehitriny. Misy zavatra 5 farafahakeliny izay tokony ho tsaroana ao anatin'ny lesona ary ny voalohany izay tsipihana dia izao hoe ny fiefaran'ny fiainan'ny kristianina rehetra dia tsy misy afa-tsy ny fahafahana makeo anatrehan'Andriamanitra ary izay ny antony izay ivavahana. Raha tamin'ny andron'ny zanak'Israely dia nanantona an'Andriamanitra ny Hebreo ary manantona an'Andriamanitra farafahakeliny intelo eo amin'ny androm-piainany raha nisy taona no resahana. Ary ao anatin'izay fotoana izay dia misy endrim-pivavahana izay tsy maintsy atao. Antsoiny tenin'Andriamanitra hoe firavoravoana na fety izy io. Eo ny Paska izay mifandray indrindra amin'i Jesosy izy io. Ny Paska dia aminona ny fanatitra ary Jesosy dia maty ho fanatitra ho antsika tamin'ny ora fasivy ndray hariva rehefa tonga tamin'ny andro zoma tamin'izay fotoana izay andro nahafatesan'i Jesosy natao fanatitra izy tandindo ny fanatitra. Kanefa tsy mijanona eo ihany, fantsangana tamin'ny maty izy ary izay fitsanganana izay dia mampiseho fiainana sy fandresena ho antsika tsiraray avy. Rehefa nitsangana tamin'ny maty izy afaka teloana
de mbola niaina nandritry ny 7 andro ary io no mifandray indrindra am'ilay fety faharoa tamin'ny andro ny zanak'Israely zay voalaza ny lesona de tsy inona fa lay antsona hoe fetin'ny voaloam-bokatra na pentekosta izy zany ny voaloam-bokatra zany hoe manome ny fiainana ary manome atsika ny fahafahana anana ny fiainana rehefa tapitra ny 7 andro de niakatra ho any an-danitra izy ary mipetraka ao amin'ny efitra masina indrindra mba hanao asa fanelanelanana ao antsika ary ny fety fahatelo farany raha tamin'ny andron'ny zanak'Israely de lay fetin'ny fijinjana na ny atao hoe fetin'ny tabernakely de tsy inona fa lay fotoana zay viny Jesosy Kristy fandroany amarana ny tantarany tany ireo rehetrarehetra ireo no mampiseho amintsika ny atao hoe efitra lamba mampiseho amintsika ny lalana ary mampiseho amintsika ny toeram-pidodiana Jesosy de namaky efitra lamba ary Jesosy de efitra lamba Jesosy de izy nanome atsika ny fahafahana hoeo anatrehan'Andriamanitra ray ndao somary idirantsika lalindalina kokoa maninona moa no hoe miresaka isika hoe mila an Jesosy isika mba hoeo anatrehan'ny ray mba hitondra atsika anana anjara eo anatrehan'ny ray ny Hebreo 12 ka ny andininy 120 dia manambara toy izao ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny lesona zay ny anarana nandritry ny herinandro ary satria loza indrindra ny fahitana de ho Mosesy matahotra loatra sy mangovotra indrindra ao zay ny zavatra hitatsika ahoana moa Mosesy no resaka an'izay eo anatrehan'ny voninahitr'Andriamanitra de tsy misy mahazaka n'zany voninahiny sy ny fahamasinana izany ary tadio tsara fa manota ny zanak'olombelona raha anisan'izany ny Hebreo zay nanota tamin'izany fotoana izany ary izy ireo de ny angavy mihitsy hoe alao Andriamanitra tsy miresaka aminay intsony fa mba ianao miresaka aminay kanefa na de Mosesy aza de natahotra an'Andriamanitra ary tsy misy na de izy na ray aza no ny fahotana afaka miseho eo anatrehan'Andriamanitra ny zava-misy anefa de naseho ny apôstôly Paoly amin'ny alalan'ny lesona amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra fa noho i Kristy de afaka mifanerasera amin'Andriamanitra isika tsiraray avy amin'ny fomba ahoana no afahana an'izay i Kristy lay lalana afahantsika miona amin'Andriamanitra izy no mpanalalana atsika ary voalaza ny tenin'Andriamanitra zany any amin'ny Deutéronomie 5:7 analalana atsika eo amin'Andriamanitra ary tian'Andriamanitra isika anantona azy akaiky ary noho ny fahamasinana sy ny fahasoavany de afaka manantona azy isika zay ny zava-dehibe zany na de anantona aza tsy afaka manantona satria tsy afaka iona amin'Andriamanitra noho ny fahafatesana raha vao mahita ny voninahiny ary eo ihany koa ny tahotra zay ao anatitsika fa io isika no miapita eo amin'ilay fizarana faharoa de lay hoe efitra lamba zay resahan'ny tenin'Andriamanitra raha ny marina tsy hoe efitra lamba tokana ny resahana fa misy efitra lamba telo amin'ny fizaran'ny tabernakely na ny fitoerana masina amin'ny akapobeany fahafenony misy an'ilay efitra lamba voalohany avany ivelany miditra makao amin'ny antsoina hoe kianja ary avao mikianja miapita makao amin'ny efitra masina ary avao amin'ny efitra masina miapita ao amin'ny efitra masina indrindra fa ny tena zava-dehibe zay tsy pihina de ilay efitra lamba avao amin'ny fitoerana masina makao amin'ny masina indrindra ary io efitra lamba io maneho an Jesosy Kristy kanefa io efitra lamba io ihany koa no atao hoe novakiny Kristy ary nanehoany an'le lalana ary nanomezany an'izay lalana izay ho atsika tsiraray avy inona moa ty efitra lamba ity Levitikosy 20:2 de ho Jehova tamin'ny Mosesy lazao amin'ny Arona rahalahanao mba tsy hiditra mandrakarivo amin'ny fitoerana masina izy de ao anatin'ny efitra lamba eo anoloan'ny rakotra fanaovam-panavotana izay eo ambonin'ny fiara mba tsy hahafaty azy fa iseho ao amin'ny raona eo ambonin'ny rakotra fanaovam-panavotana ao nisy an'io fefy io ataontsika hoe efitra lamba izay nanakana an'ireo olona ireo tsy hiditra ao ary olona voatokana no voaresaka ao anatin'izay lesona izay tsy ny rehetra ny afaka miditra ao fa voatokana fitoerana masina de ny mpisorona ary ny fitoerana masina indrindra dia ny mpisorona be Jesosy no ambara ny efitra lamba io izay afaka mamela atsika ireso eo anatrehan'Andriamanitra irery any eo no isian'ilay antsoina hoe lalana vaovao satria raha ohatra misy an'io efitra lamba io ara-tandindona de amin'ny fomba ahoana zany no afahantsika makeo anatrehan'Andriamanitra de tsy izy akory
fa Kristy ihany no lalana sady vaovao izy no lalana velona. Ny Hebreo 10:7 sy ny 10:20 de milazany zao hoe koa am'izany ry rahalahy satria manana fahatokiana hiditra ao amin'ny fitoerana masina isika no ny rany Jesosy amin'izay lalana natokany antsika de lalana vaovao sady velona namaky tao amin'ny efitra lamba de nofony. Ny tenany no novakiny satria tsy lay efitra lamba zay napetrak'Andriamanitra itsony no mitoetra eo anatry antsika fa izy mihitsy no lay varavarana. Ny tenany no lalana vaovao antsika ho eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Io lay fanekena vaovao zay nasiany Jesosy Kristy tomboka se tamin'ny alalan'ny rany ary talohany nafatesany dia eo anatrehan'Andriamanitra mandrakariva Satana mba hiampangatsika kanefa rehefa vita ny asa maty teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy de tapitra atreo ihany koa izay rehetra izay fa afaka manana fahafahana isika manantona an'Andriamanitra. Ary zay fanatonana amin'ny alalan'ny fanatrehana izay no amaranantsika an'izao lesona izao. Hebreo 12:20 andininy 2:20 de izao ny voalaza ny tenin'Andriamanitra fa ianareo kosa efa mbi eo amin'ny tendrombohitra ziona tanànan'Andriamanitra velona de Jerosalema any an-danitra ary ho eo amin'ny anjely tsy omby alinalina. Anana fotoana isika ho eo anatrehan'Andriamanitra mivantana no lay fahafatesan'ny Kristy no lay fitsanganany tamin'ny maty ary ny fitondran'ny rany ho eo amin'Andriamanitra isolony atsika ary namaky an'ilay efitra lamba izay afahantsika manana an'izay fiainana mandrakizay izay. Ny fisehoan'Andriamanitra tao sinay dia voadidiny ny aizina rehefa niseho tamin'ny zanak'Israely Andriamanitra. Amin'io andininy izay nivakitsika kosa nefa ny Hebreo 12 andininy 2:20 dia amin'ny fisehoana feno voninahitra sy fahazavana no hitranga amin'izay fotoana izay ny tendrombohitra ziona Jerosalema any an-danitra ny antokopirany lanitra mideran'Andriamanitra no indro fa miaraka amin'ny ilay lamatoa eo amin'ny seza fiandrianana ary Jesosy Kristy ilay mpanalalana antsika idina andray an'izao tontolo izao ho eo aminy. Io de fahitana ny andro izay ankalazana lay fetiny tabernakely na lay andro firavoravona hoy isika zay atrehan'ny zanak'Israely rehefa ambara fa voadio ny zavatra rehetra ary voavela ny eloko ny zanak'Israely manontolo ary de tahaka an'izay ihany koa. Mihoatra noho izay aza rehefa ho avy Kristy ho eo anatrehan'Andriamanitra isika ary efa eo Jesosy Kristy izay nisolo tenantsika ary isan'andro san'andro isika dia afaka mandeha araka ny sitrapony irery any. Raha fitinina ny lesona dia tsotra noho ny amin'ny Kristy de nanome lalana ao antsika izy mba ahatonga atsika eo anatrehan'Andriamanitra ray anana anjara amin'ny fiainana mandrakizay. Novakiny ny efitra masina ao amin'ny efitra masina indrindra ilay efitra lamba de nofony ary teo no nafahana ananatsika anjara amin'ny fiainana mandrakizay. Amtinana azy dia ny voalazan'ny mpanovavy ny tompo Ellen White ao amin'ny boky ery mifanandrina de hoy izy amintsika tsiraray avy eo amin'ny pejy 5:5 de izao ny voalaza hoe tamin'ny fahafatesany no nanomboany Kristy ny voalaza ny asany ary taorian'ny nitsanganany tamin'ny maty de niakatra tany an-danitra izy mba hanatotosa izany antsakany sy andavany. Tsy maintsy miditra ao amin'ny efitra lamba amin'ny alalan'ny finoana isika tany no nidiran Jesosy ho mpialoha antsika. Nanokatra ny lalana mankeo amin'ny seza fiandrianan'ny ray Jesosy ary amin'ny alalan'ny fanalalana ataony dia azo entina eo anatrehan'Andriamanitra ny faniriana marina avy amin'izay rehetra manantona azy amin'ny finoana. No Jesosy dia afaka manantona an'Andriamanitra isika ankehitriny eo Jesosy manao fanelanelanana ao antsika ary no Jesosy de afaka andova ny fiainana mandrakizay isika rehefa ho avy izy ka ho ankalazana ny fetiny tabernakely ny firavoravona ho an'izao tontolo izao rehefa ho avy Andriamanitra. Hitanao Andriamanitra mba azahoanao manao dingana tsaratsara kokoa hatrany ao amin'ny fianarana ny tenin'Andriamanitra ary andraisanao ny afatra zay atolotry ny boky ny Hebreo anao amin'ireo lesona sisa ao anatin'ity telo volana ity ho aminao ane ny fitahian'Andriamanitra. Amen. Ankehitriny isika dia tonga eo amin'ny fotoana zay anatanterahana ny famerenana ny
fanatitra fanaovana fanatitra ho an'ny Sekoly Sabata koa manasanao mba hanomana an'izany ary ametraka an'izany amin'ny toerana zay sahaza azy mba azo atolotra ho an'Andriamanitra amin'ny fotoana mamety azy mba ho voninahitr'Andriamanitra ary hoentina manatanteraka ny sitrapony amaranana an'izao asa zay napetrany ho antsika izao. Isaorantsika Andriamanitra noho ny nafahantsika nanatanteraka an'izay fanatitra sy ny famerenana ny lesona izay a ho famaranantsika an'izao fotoana izao a ny fotoanany Sekoly Sabata dia asaiko ianao anondrika ny lohanao fa hiaraka hivavaka isika ankehitriny. Hivavaka isika tompoko. Andriamanitra rainay misaotra anao zahay satria afaka namerina ny lesona zay nianarana nandritra an'izay herinandro izay. Misaotra satria tsapanay fatianay ianao ary mamelanay anana fahafahana hanantona anao noho ny amin'ny Kristy zanakao zay nanaiko fato anay nitsangana tamin'ny maty ary mitoetra ao amin'ny fitoerana masina indrindra ny an-danitra manao fanelanelanana ho anay rehefa avy namaky ny efitra lamba mba ho fanolorana ny famonjena ho anay. Andriamanitra rainay eo engany eka mba ho raisinao zahay ary rehefa ho avy Kristy amin'ny fiverenana ny fanondroany dia hanana anjara amin'ilay fety firavoravona zahay dia ny fandovana ny fiainana mandrakizay. Ampianaro zahay mba hifikitra amin'ny Kristy ilay tompony finoanay sy mpanefa azy mba azahoanay manana anjara amin'izany fiainana izany. Ary hitareo amin'ny alalan'ny fananao masina zahay azoto hatrany hianatra ny teninao anatin'izao lesony Sekoly Sabata izao. Andriamanitra rainay apetraka hiambavaka aminao ihany koa ny fanatitra zay notanterahanay teo mba havita ny iraka zay nampanaovina ny fiangonana ny fanatitra eo amin'ny fanampiarihana ny filazantsara. Mitahianay mandritra izao sabata izao sy ny fitohizan'ny fotoana rehetra zay ataonay mba ho feno fahamasinana andraisanay fitahiana feno sy fiadanam-po noho ny amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Dia mifaly miarabantsika rehetra indray any tokantrano any natratra ny izao sabata maraina izao. Dia ny fisaorana mandrakariva sy ny voninahitra ary ny laza no asandrantsika alaindriamanitra be fitiavana satria ny famondrampony rery any mbola natratrarantsika izao sabata izao. Mbola ao anatin'ny fandaharana izay hoentin'ny departementan'ny fahasalamana sy ny fahalalana onya eto anivon'ny Federasiona Madagasikara avoany ato amin'ny fiangonana Adventista isika. Ampatsiahivina fa nisy fandaharana aloha hevitra lehibe izay efa notsinjaraina tao anatin'ny sabata vitsivitsy maromaro izay ka mbola ao anatin'izany fandaharana lehibe izany isika ankehitriny. Mety misy ny fampatsiahivana eny an-tenatenany any ka dia mirary ny fifantoana ho antsika tsara avy amin'ny fanarahana izany. Ny loha hevitra lehibe an'izany izao fandaharana mitsinjara ao anatin'ny fotoana sabata vitsivitsy maromaro izao dia le hoe ny toeran'ny fahasalamana amin'izao andro farany izao momba fantatrao ve? Dia izay zao no velabelarintsika indray ao anatin'ny fotoana vitsivitsy. Ny ampatsiahivina fanoharina tahaka ny dia mandeha lavitra ny izao fandaharana izay atrehantsika izao fa melabelarina izao ary fantatritsika moa izao fa amin'izao lalana andehanantsika izao dia ny diantsika dia tsy ho aiza fa ho any amin'ilay kananan'ny lanitra. Rehefa izany hoe makany amin'ny lanitra izany dia mandray fiaramanidina izay ny kisarisary izay nanehoana ny famelabelárina teo aloha izany. Ka ilay fiaramanidina dia tsy ahivina hatrany fa miavaka sy manokana ilay fiaramanidina izay mitondra antsika ho any amin'ny dian'ny lanitra amin'izao lalana izao famelabelárina izao izay miendrika ambulance izy io ary ilay compagnie
zany misy n'izany fiaramanidina izany a dia lay anarina hoe andeha ao. Ny mpanamory de miavaka atrany de tsy iza fa lay Jesosy lay dokotera lehibe ary izay manana fitaovana sy fitiliana samihafa. Ny mbola anatin'ilay 10 mizotra makany amin'ilay destination voalohany antsika de le hoe fanavaozana ara-pahasalamana sy ny fanombohan-kase. Ny fanavaozana ara-pahasalamana de tsy inona fa lalàna fototra valo ny fahasalamana zay ho hitantsika izay ao alohaloha ao ary ny fandraisany amin'izany atao hoe fanombohan-kase izay tsy inona fa famerenana ny endry Kristy eo amin'ny tsara avy eo amin'ny zanak'Andriamanitra izany. Tonga amin'ilay skala voalohany hatrany tsika de le hoe manomana ny saiko handray ny tombo-kase. Mbola ao anatin'ny hoe skala voalohany eo ihany isika ary ny mpandeha ao anatin'ilay fiaramanidina manokana de mbola isika mpisehatra amin'ny fahasalamana ary ny zanak'Andriamanitra sy kristianina rehetra ihany koa. Fampitinana ilay sidina makany amin'ilay skala voalohany de tsy inona araka ny tsy ahivona teo fa ny fanombohan-kase de mira famerenana ny endry Kristy. Ny mira ihany koa zany ny atao hoe fanamasinana, zany hoe ny mialatsiny ny famerenana ny tena endriky ny tena zanak'Andriamanitra izay miandry ny fiverenan'i Jesosy fandroany. Misy olana nefany ny tsy hatanterahana araka ny tokony ho izy zany ilay dia. Eo ihany koa zany misy olana ihany koa eo amin'ny fitelinana izay nataondreo mpandeha satria marary avokoa ka ireo mpandeha satria rehefa any amin'ireny fiangonana izay misy antsika tsaray avy de misy ireo fanentanana mba hanatanterahana ohatra ny asa fitoriana filazantsara, ny asa famonjena fanahy, ny asa fanaovan-tsoa kanefa ohatra ny tao vitsy ankavitsiana ireo manatanteraka izany ary hita voatily tao anatin'ilay fiaramanidina manokana ilay ambulance tamin'ny alalan'ny scanner fa misy fahatsetsemana ilay fantsona de tsy inona zany fa lay atidoha hitantsika tamin'ny fandarana teo aloha zany fa lay lobe frontal no tsetsina le ivotoeran'ny foibe ny atao hoe zava-panahy ahafahany tsaray avy miroso manatanteraka ampitiavana ny asa famonjena fanahy. Marary avokoa zany hitantsika ny mpanderaka ny fitilinana atao tsetsina lobe frontal mahazo vahana lay système limbika le faritra atidoha hitantsika eo amin'ny kisarisary io zany noho ny style de vie le style système limbika le menamena zany dia mahazo aina be fa le mangamanga kosa ilay ivotoeran'ny zava-panahy dia noho ny fomba fiainantsika zany dia lasa memalemy izy io ka ny lobe frontal akaverina eo tiany fa ivotoeran'ny zava-panahy le système limbika no ivotoeran'ny saim-biby ny filany nofo izay tena mahazo vahana tokoa eo amin'ny tsika kristianina. Noho izany de manolotra ordonnance raha ny mpanamory ilay mpitsabo lehibe de Jesosy Kristy de le atao hoe fanavaozana ara-pahasalamana le atao hoe azontsika resahana ohatra ny fanafody ho antsika andavanandro hoe mandrava sarotra izay vahaolana ialana amin'ny fahadoton'ilay lobe frontal. Io zany tsy inona zavatra tsotra efa iainantsika amin'ny fiainana andavanandro le fanavaozana ara-pahasalamana de lalàna valin'ny fahasalamana izany. Hitantsika amin'ny kisarisary izy ireo fa voalaza ao anatin'ny boky kristianina anankiray fa arakaraky ny anekakizantsika ny vanandro fahafarantantaran'ity tany ity no tokony hanomezana lanja bebe koa an'ireo dokotera valo ireo de ny fanavaozana ara-pahasalamana zany sy ny fahalalana onony ary tokony hanambarana izany amin'ny fahefana bebe koa. De tafiditra ao anatin'ny asa izay anomanana antsika kristianina izay miandry fiavian'i Jesosy fandroana ity fanavaozana ara-pahasalamana ity na ireo lalàna valin'ny fahasalamana izany ary izy io izy voasoratra anatin'io boky kristianina conseil sur la nutrition des aliments io de tahaka ny asan'ny tanana amin'ny vatana no asany amin'ny afatry ny anjely fahatelo. Mbola ho jerentsika koa zany ao amin'ny apokalipsy 7:10 misy an'io afatry ny anjely fahatelo io ho jerentsika any aloloha ihany koa izany amin'ny famelabelarana aloloha ao. Le fanavaozana ara-pahasalamana le lalàna valin'ny fahasalamana de reto ary izy ireo tsy inona zany fa ny rivotra madio, ny masoandro, ny fahonoana tena, ny rano, ny fialan-tsasatra, ny fampiasan-tena na fampiasam-batana ozy isitsika, ny sakafo voalanjalanja mifototra amin'ny zava-maniry ary ny fatokinan'Andriamanitra. Ireo no voalaza an'ity boky kristianina ity fa no tena fanafody marina. Ireo zany no manome
mitanjaka mamerina amlony ny asan'ny lobe frontal zay ivotoerany zava-panahy ahatonga atsika olina bebe koa amin'ny fiainany lanitra n'ireo zava-panahy ny fahamakinany ten'andriamanitra fanaovana ny asa fitorinany filazantsara ary indrindraindrindra ny ahafahantsika handray le tomboka sen'andriamanitra izany hoe le amerina ny endri kristy eo amintsika tsiray avy anisan'izany ty etsika atao hoe expo santé na etsika anankiray izay anaovana fizahana fahasalamana ahitana an'ireo standy anankivalo zay nitany saina teo le lalana valin'ny fahasalamana zay azontsika rehetra atao andraisana anjara rehefa mahazo fanofanatsika ka izy io zany a dia anampy ny olona rehetra anitsy ireo fomba fiaina tsy araky ny fahasalamana zay anampy amerina ilay endri kristy eo amin'ntsiray avy za moa de voalaza ihany koa am'le boky kristianina anankiray hoe any amparany a pejy faefatra amby fitopolo dia izay sy zay indray zany a ny afatra zay azo entintsika indray a ao anatin'ny lohevitra lehibe iny a am'timaraina aty a fa mirary sabata feno fifaliana sy fiadanao antsika indray a ho amin'ny fotoana sabata manaraka indray amen